Tonga soa ty sonindroa moa dia tanomasina vaovao nomen'Andriamanitra antsika ho fanavotana zanak'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany na mino na tsy mino. Sonindroa ny anaran'ny toerana na tonga anazy hoe sonindroa satria roa ny tompomarika nampanao ny toerana dia Yahvé na i Jehova ilay misy ny anarany sy i Masiny Maria. Roa ny tompomarika ny mpiasa ny rahan'Andriamanitra teto dia Bernard mivady. Ilay Masiny Maria miseho eto sonindroa dia tsy tara-pahazavana sahala amin'ny fisehoana tany Anosy Volakely, tsy tara-pahazavana sahala amin'ny niseho tany Lourdes fa Masiny Maria vatantenan'olombelona mitafy no famandrà mitovy amintsika zao. Maro ny kristianina nefa nahita an'io Masiny Maria io izay mpivavaka nankety sonindroa. Ny fisehoana voalohany tamin'ny 28 septambra 1990 tery amin'ny tsenan'ny hôpitaly Mahitsy teo andro tokony tamin'ny 5 hariva teo olona 3 lahy zareo nisehoan'ny Masiny Maria tamin'io fotoana io. Masiny Maria mitsangana eo an-tsena eo fa tsy hitan'izy 3 lahy noho nandalo teo izy. Fa misy fasana zay amin'iny fidinana iny misy soratra hoe mifankatiava tsara ary velona. Rehefa tonga teo amin'io fasana io izy 3 lahy no nahatazana ny sendra ny herika tany an-tsenan'ny hôpitaly Mahitsy no nahatazana ny Masiny Maria dia niantso an'zareo Masiny Maria hoe anao sao tena andrasany tena an-tany izy 3 lahy hoe ngamo misy vazaha mipetraka ety. Namaly moa i Masiny Maria hoe tsisy vazaha mipetraka ety fa misy olona mpahafantatro any Anjanatoria any dia mba hiaraka aminareo Namaly moa ilay anankiray monsieur Mamy nanao hoe tamin'izany fotoana izany zary madama no mandeha any fa aleo hiaraka. Namaly azy Masiny Maria hoe io toetra ny se mandaingandainga amin'ny vady aman-janak'ise io mahavoan'ny se fa miovay se. Tezitra be moa le rangahy io tamin'izany hoe ngahy moa ianao no mahita an'izay ataoko any an-tranoko any. Rehefa tonga teo amin'ny toerana lazain'ny Masiny Maria io rangahy io dia nivily tokoa ilay rangahy. Ny anankiray tsy niteny mihitsy nandra-pisaraka tamin'ny Masiny Maria. Rakoton'Irina Bernard rery sisa no niaraka tamin'ny Masiny Maria mandrapa tonga tamin'ny ray alina. Tamin'ny ray alina izy mianaka vao nisaraka. Rehefa nisaraka izy mianaka vao niteny Masiny Maria hoe zao ny Masiny Maria teraka an'i Jesosy Kristy dia ity misy hazo hoentinao aza mitoditodika mihitsy eny an-dalana na dia misy zavatra mikatsakatsaka ary heninao fa tonga dia modia any amin'ny vady aman-janaka ao. Fisehoana tao ambony ao raha ny atao hoe fisehoana vatan'ny Masiny Maria velona izany misy vavahady nampanaovan'ny Masiny Maria ao ambony ao. Misy mpivavaka anankitelo avy any amin'ny Feno Riveste. Rehefa tonga teto mpivavaka io Masiny Maria mitsangana eo manatoro ny Dadora Bernard hoe asivy vavahady eto mba fidirana sy fiovoan'ny olona sahala ny any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nandalo ireo mpivavaka anankitelo avy any Feno Riveste reo niarahaba ny Dadora Bernard sy ny Masiny Maria. Rehefa avy niarahaba izy ireo dia namaly ireo olona 3 ireo hoe mbola ela variandresaka amin'ity ramatoa ety ianao Dadora fa leo izay vavaka aloha. Afaka adiny iray ireo ramatoa ireo niverina dia nanontany Dadora Bernard iza iny olona vazaha resaka taminao endry Dadora iny ve no mampanao anao an'ireto asa be eto reto. Dia namaly dia ny anankiray vavy anankiray niteny hoe sao dia mba iny ry Dadora no mamatsy volanao mampanao anao an'ity asa ity. Dia anankiray fantelo niteny hoe sao dia mba iny ry Dadora ny Masiny Maria miseho etsy. Dia namaly Dadora Bernard hoe iny Masiny Maria miseho etsy sonindroa io ny soratanany izay mbola io amin'ny tany io. Niakohaka teo amin'ny soratanan'ny Masiny Maria ireo moa io ireo 3 mirahavavy ireo. Izay raha atao hoe fititinana ilay Masiny Maria miseho eto sonindroa. Raha araka ny voalazan'ny Dadora Bernard mety vazaha io Masiny Maria io mirefy 2 metatra sy 7.20 na 7.20 any ny halavany. Lava tetezan'orona izy be molotra somary saba ny nifiny manja izy be tratra tsotsotra kely ny akanjony fa saingy io akanjon'ny Masiny Maria io tsy mety maloto mihitsy. Be feo izy fa saingy malefaka be ny feo. Manitra manana fofona ranomanitra manao salamrôzy dia fofony ranomanitra io ranomanitra Masiny Maria izay hoeninareo izay mpivavaka rehetra tonga eto dia maheno ny fofony io ranomanitra Masiny Maria na dia mandrivotra be sahala amin'izao aza ny andro dia hoeninareo izany fofony ranomanitra Masiny Maria izany satria Masiny Maria tsy mialy eto na ny masontsika aza no tsy mahita azy. Maro ny fahagagana izay misy eto.
ny atao hoe fahagagana izay atao hoe lehibe indrindra. Izay fahagagana rehetra nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny nahatongavany teto ambonin'ny tany dia ataon'ny Masony Maria amin'izao fotoana izao, satria vatan'olombelona sahala amin'i Jesosy Kristy tonga teto tany, Masony Maria izay tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nisy zanak'olona maty tany amin'ny hôpitaly Soavinandriana 7 taona io zazalahy kely io tamin'ny fotoana nahafatesany. Rehefa maty io zazalahy kely io niantso taty amin'ny Rakotonirina Bernary ny ray aman-dreniny. Rehefa niantso ny ray aman-dreniny namaly datora nilaza ry zareo hoe maty ilay zanakay, angatana hivavaka teny. Namaly ry dato hoe minoa mivavaha ianareo. Ka ilay zaza nefa maty dia niteny dato hoe minoa mivavaha ianareo. Beben'ilay zaza tonga dia nivavaka tany angabonen'ny hôpitaly satria tany toerana hitany hoe mangina afaka nivavahana. Ray aman-dreniny namafy ny rano tamin'ilay zaza. Taratasy fahazahoan-dalana mitondra ny razana voaka tao amin'ny hôpitaly ilay zaza velona. 12 taona eo io zazalahy io amin'izao fotoana izao. Nisy tsambarôla zay nazoto nanao an'ity rano ity tamin'ny masony. Efa tsy fantatsika hoe jamba intsony izany olona izany amin'izao fotoana izao satria efa mahiratra tsara izy. Nisy olona malemy indray no babena teto tazona n'ilay fo vato ry andrefany ry fo madio Maria. Rehefa nitsapany io ilay olona dia nampidinina dia nandeha nidina tany amin'ny famindram-po izy rehefa avy eo tsy nila ny babena intsony izy rehefa nandeha tany. Nisy olona anankiray fanoroany indray tsapany fo vato rehefa nampidinina izy tsy afaka tonga nandeha tonga dia nandeha sahala amin'ilay anankiray fa kisakisaka izay ny tongony rehefa namindry io io. Izay ilay finoana dia hery anankiray hozy izy Masony Maria izay mahavonjy ary manampy raha ampian'Andriamanitra. Ity toerana ity inona ny tanjon'Andriamanitra amin'izany fahagagana rehetra izay tranga eto Sonoa sy eto Madagasikara izany. Ny fahagagana rehetra hozy Masony Maria tantara sisa no an'ny tany masina fa ny fahagagana rehetra eran'izao tontolo izao dia hitambatra eto amin'ity toerana ity avokoa. Fa tantara sisa no an'i Jesosy Kristy sy ny an'ny tany masina. Ity toerana ity dia nataon'Andriamanitra mba hahafantarany zanak'olombelona ny mombamomba ny lanitra, ny afo fandiovana ary ny afo be, mba hitandreman'ny olona ka hiarovany ny fanahiny sy tsimbinany ainy eo am-pahavelomana sy amin'ny fahafatesana. Ity toerana ity no alanenina farany amin'ny fanavotana izay mino mba hanana ny kristianina fanahy lavorary sy saina matotra nefa tona. Ity toerana ity dia nataon'Andriamanitra ho any izay mila asa mahagaga avy amin'ny Masony Maria. Tsy misy toerana eto ambonin'ny tany hozy Masony Maria afaka hanehoana an'izany lanitra izany raha tsy eto amin'ity toerana ity izay voalaza ao amin'ny boky ny Masony Maria amidy ao ambany ao hoe papa na fototry ny lanitra base de palais. Ity toerana ity dia nataon'Andriamanitra ho fara-fanavotana ny zanak'olombelona. Nirana teto Jesosy Kristy tamin'ny taona aotra ka hatramin'ny taona 730 mba ho avitra ho an'ny zanak'olombelona nefa ny vonoantsika izy. Tsy kivy Andriamanitra satria tsy tia no very izay rehetra mino azy dia naniraka fanondroany any Masony Maria izy ho fara-fanavotana ny zanak'olombelona izay dingana farany ao amin'i Jesosy Kristy. Ilay fiakarana misy soratra hoe sonoroa hitantsika ato amin'ny fidirana vao miditra ato io. Rehefa mialaina ny olona tsirairay avy sy Masony Maria dia hitany io ny maso rehetra na mino na tsy mino dia hitany io fiakarana io daholo. Ahita soratra hoe fara-fiakarana izy amin'izany fotoana ialany aina izany. Rehefa tafandalo an'izay fotoana izay soratra fara-fiakarana izay izy maty izy izay tsy misy velona intsony. Misy vavahady any amin'ny fanjakan'ny lanitra izay mitovy amin'ny vavahady nampanaovan'i Masony Maria ao ambony ao. Misy anjely miakanjo mena manao satro-boromangy eo amin'io vavahady io. Tazona boky ranom-bolamena izy eny an-tanany. Miantso ny anaran'ny olona izay tonga, izay manana anarana tafiditra, izay tsy manana anarana. Misy sampanana miakavia sy miakavanana very ihany ny fanahan'ireo olona. Misy anjely miakanjo manga indray manao satro-boromaga. Manisy tombo-kase eo ankandron'ny olona tsirairay avy. Soratra soratany eo na lanitra na fandiovana na afo be. Tsy misy mahay mamaky ny soratra eny ankandron'ny olona tsirairay avy. Fa misy anjely vavy telo indray tsara tarehy be sady mitsikitsiky be. Mahay mamaky ny soratra eny ankandron'ny olona tsirairay avy. Manao satro-doha ranom-bola fotsy ireo anjely ireo
le soratra atao hoe valinasa ato Antsinanana eto. Reo anjely reo manatitra ny olona any amin'ny soratra izay misoratra eny akandriny tsirairay avy. Ilay plaque hitantsika eto Antsinanana eto misy soratra hoe Amboromahery io, any anateran'ny anjely izay misy soratra hoe Afobe ny handriny. Miafatra ao amin'ny Afobe ao Tatora Bernard tsy avelan'ny Masinmaria anitsaka amin'iny faritry ny Afobe amin'iny Antsinanana iny. Misy tendrombohitra io Antsinanana io atao hoe Ambotranjomba ny anarany. Izay ny ahafantaran'ny olona rehetra ny tendrombohitra io Ambotranjomba. Tsy avelan'ny Masinmaria hiditra ao fa misy lavabato izay ao aza miditra ao ianao izy Masinmaria. Fa misy rano kely izay ao topoin'ny olona mpanompo doany ety amin'ity toerana ity. Sy ny olona izay mandala ny nentim-paharazana malagasy. Ka ny olona izay manaraka an'izay veriny amin'ny Afobe izy rehefa tonga ny fotoana ialana ity tany ilainantsika ity. Nefa ity tendrombohitra ity ozy Masinmaria dia nataon'Andriamanitra ahita-pahasoavana. Ka izay mahita fahasoavana any amin'ny faritry ny Afobe dia safidiny azy izay. Izay mahita fahasoavana ety amin'ny faritry ny lanitra safidiny azy. Fa ity tendrombohitra ity tendrombohitra anankiroa dia nataon'Andriamanitra ahita-pahasoavana no nahariany azy tamin'ny fotoana nahariany azy tamin'ny naharianan'izao tontolo izao. Misy vavahady fandroana eto fidirana misy soratra hoe fanavotana. Fanavotana ny olona ara-panahy, fanavotana ny olona ara-pahasalamana, fanavotana ny olona ara-piainana manontolo, fanavotana ny olona ara-piarovana ara-loza voajanahary sy loza ataon'ny olombelona. Izay misy soratra hoe afo fandiovana ny handriny dia aterin'ny anjely any amin'ny afo fandiovana na be maingoka sy be mitatao ny anarany eto amin'ity toerana ity. Ny afo fandiovana dia toerana hivezivezen'ny fanahin'ny olona izay nanao fahotana azo leferina. Rehefa reraka mivezivezy ihany izy ozy Masinmaria dia hiveriny ety amiko ety amin'ny fanjakan'ny lanitra ihany. Raha fitinina dia ity rano ity maivana ny sarotra rehetra any am-pandehanana sy any an-tokantrano. Ity rano ity no miaro amin'ny loza mitatao any am-pandehanana sy any an-tokantrano. Ohatra, raha misy olona any anaty fiarakodia ka nitondra n'ity rano ity, na misy fiarakodia mitondra n'ity rano ity ozy Masinmaria dia tsy hiaran-doza izany fiara izany, fa raha sanatria hiaran-doza izany fiara izany dia tsy hisy aina fohy ao anatin'io fiara io raha tsy nitapoka rano ilay rano nalaina taty. Ity rano ity dia tsy azo tapohana rano. Afafy any an-tokantrano mba hidirany fahasoavana ao aminareo. Iarovana anareo amin'ny loza sy amin'ny asan'ny fanahy ratsy. Raha misy mananjanaka tsy dia matory loatra amin'ny alina na mivadibadibolana atao any ambany ondana ity rano ity. Raha misy arakaran-dolo atao any an-dom-pandriana amin'ny alina ny rano. Raha misy sarotina hody gasy mila tsy misaraka amin'ity rano ity anambalana. Rehefa ritra ny rano tsy azo tapohana rano vivo fa ity rano nalaina taty Sonilolo ity ihany. Misy dosy ao ambany ao toerana fandroana natokany Masinmaria handroan'ny olona izay tsy salama. Atao ampinoana ny fandroanareo ao. Maka rano kely amin'izay rano azonareo nareo satria rano iray tavoahangy isan'olona ny azo. Iny rano azonareo iny nakanareo kely androanareo pinoana ao amin'ny toerana fandroana ao dia azo fahasalamana ianareo. Ho an'izay mitady fahasoavana koa dia manao torak'izay ao amin'ny toerana fandroana ao. Misy vato, rindrom-bato ao amin'ny toerana fandroana ao ho an'ny olona izay mikorotana tokantrano na hanorina tokantrano. Tao ampinoana ny fitazomana an'izany, fikasiana an'izany rindrom-bato izany fa tsy ho rava mandrakizay ny tokantranon'ny olona izay nikasika an'izany rindrom-bato izany ampinoana any Eve sy any Jehovah. Ny toerana masina indrindra eto dia ilay misy sary vongan'ny Masinmaria io amin'ny lagrotte io. Eny ny anateran'ny anjely izay misy soratra hoe lanitra eny akandriny. Tsy mivavaka amin'io sary vongana izay tsy mitovy tarehy amiko io ozy Masinmaria satria io sary vongana io dia tsy hitovy tarehy amiko na oviana na oviana fa amin'ny Ave mivavaka, amin'ny Jehovah mivavaka. Rehefa mivavaka ianareo dia aoko ozy Masinmaria mba handohalika mba ho marika fa milatsaka am-po sy ampinoana tokoa ilay vavaka atao. Fa ny vavaka ataonareo ozy izy dia aoka izay tena ilainareo no angatahanareo voalohany ary aza vilivily sy asiana fisalasalana ny vavaka atao
fa ataovy amin'ny fo dia izay tena ilainareo no angataho voalohany indrindra. Raha tômôbilina ny tadiavinareo dia tômôbilina ny angatao. Raha fahasalamana ny tadiavinareo dia fahasalamana ny angatao. Fa aza asiana fisalasalana hoe ianao Andriamanitra no mahalala izay mahasoa. Rehefa vita ny vavaka dia misy an'ilay fo vato fo madio mary fotsifotsy ny lokony kasika ampinoana an'io fo vato fo madio mary io. Ataovy ampinoana ny fikasiana an'izany fo vato izany hoy Maso Maria fa omeko n'ilay hasan'ilay Andriamanitra naniraka ka hiara-pagagana izay rehetra angatahany fa ho tanteraka amin'ny tsy misy fitaka tsy misy lainga raha nanao fikasiana masina izany tampinoana izy. Nisy hafatra anankiefatra moa izay nomeny Maso Maria tara-pazavana io hafatra io tamin'izany fotoana izany mba hahitantsika ny fahasoavana sy hazahoantsika ny lanitra himaty-matesantsika rehefa tonga ny fahafatesana. Anankiefatra ireo hafatra ireo tafifity ny fahavalonao dia ho resy izy aza mamono olombelona toa anao omeo mahantra aza mamitaka. Izay mangataka dia omena ary mivavaha andro sy alina. Aza mitady pirofo ankoatra ity toerana ity izay maizina taloha. Na maizina ity toerana ity taloha dia ny ao Ambotranjomba fanompona doany. Raha misy mahita fahasoavana ety ianareo sy Maso Maria dia tsy izaho Maso Maria ny isaoranareo ambava fa ny mahantra no omenareo. Misy karazam-panampiasana anaizana tafiditra ao anatin'ny mamono olombelona napetraky Maso Maria. Ireto izany na misafidy fanafody nataon'olombelona na misafidy fandidiana mba ho fameran-jaza dia ny afo be mandrakizay miandry an'izany olona izany. Na inona nefa fahatan'ny olona na inona fahatan'ny olona ka nigadona amin'ity toerana ity, tendrin'Andriamanitra ny nahatongavany eto voavela ny fahotany raha mikasa ny tsy hamerina ny fahotana nataony intsony izy fa ny fikasana ny tsy hamerina ny fahotana nataony intsony no solo ny lakan'ny tana andehanana any amin'ny fanjakan'ny lanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy io lakana sary lakoa ao anatin'ny lakana io. Misy rindrim-bato fitomanina izay nomeny Maso Maria ao ambany andrefanao nomeny tamin'ny 9 Jolay 2023 izay misy ny sarin'ny fitaovana nampijaliana an'i Jesosy Kristy tena izy fa ny ankoatr'ireo sy Maso Maria dia entina hifamonoana sy hitadiavam-bola fotsiny ihany. Tanan'Andriamanitra nanao an'io sary sikotra io. Tanany havenina nanao an'io sikotra io tamin'ny aorianan'izao tontolo izao fa tsisy nahita an'io sy Maso Maria raha tsy izao Maso Maria no nanatoro azy tamin'ny 12 Jolay 2023. Misy fekibo be eo fekibon'ny miaramila nataony hoe karavasy moa ny anarany dia nisy japy karavasy hoditra kely io nokapohanan'i Jesosy Kristy. Dia misy kotopi ao karavasy vy io izay tena nampijaly an'i Jesosy Kristy namotipotika ny vatany tamin'ny fotoana nampijaliana anazy. Ilay fehilohan-tsilo natao tamin'i Jesosy Kristy dia tsy ilay fehilohan-tsilo araka ny fahitantsika azy, fieritreretantsika azy fa felo vy no nirandranina nokapohana tamin'io vy vitarandrany io Jesosy Kristy rehefa naradratra tamin'io vatany izay vao nofehezina tamin'ny lohany io izay no nahatonga anazy hoe fehilohan-tsilo. Nanaperana ny ain'i Jesosy Kristy dia sabatra teny ambalahan'ny miaramila no nanaperana ny ain'i Jesosy Kristy. Sabatra mifaingoka ny lohan'io sabatra io ka rehefa mifaingoka izay eo sy Maso Maria dia tsy afaka hanomboana fa nofirainy zareo ny fon'i Jesosy Kristy tamin'ny nanaperany ny ainy. Misy stylo anankiroa ao izay tsy navelan'ny Maso Maria ny lokoana no fanoratan'ny mpanjaka tamin'izany andro fotoana izany hoe inona ny fomba atao hanamboarana an'i Jesosy Kristy fa manan-korotana ny tany sy ny fanjakana. Rehefa nifatsihan'i Jesosy Kristy dia tsy nifatsihana teo amin'ny felan-tanana izy fa ho rovitra io felan-tanana io sy Maso Maria raha nifatsihana teo izy fa nataony zareo tanam-bokovoko ny tanany, nataony lakroa ny tanany fa misy taolana misaraka ato sy Maso Maria dia nampandaloviny zareo eo anelanelan'io taolana io fantsika izay namatsihana an'i Jesosy Kristy dia natambatra zareo roa ny tanany nataony tanam-bokovoko nataony lakroa tamin'ny fotoana namatsihana an'i Jesosy Kristy. Mizara roa mazava tsara ny toerana eto izao ny roa any ambany andrefana any ambanin'ilay sampany telo no ahitanareo ny rindrim-bato fitomanina fibebahana fangatana fahasoavana. Misy karazany telo ny fahasoavana angatana rehefa ety ambony
ara-panahy. Faharoa, mahasoasoa ny vatana. Fahatelo, fihavan'Andriamanitra anao amin'ny tsy afangaro ireo telo ireo rehefa mivavaka. Mivavaka rehetra izay atao na any ambany amin'ny rindrim-bato fitomanina na any amin'ny dosy na ety amin'ny fangataham-pahasoavana, ety amin'ny fanavotana faranana amin'ny ray ny any an-danitra, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ny toerana dia tsy misy zavatra kifadifady, afaka hitsangatsanganana, afaka hitondrana an'izay sakafo rehetra hoentinareo, tsy fady kisoa, fa ny zavatra tsy azo atao eto dia tsy azo hidiran'olona mamo, tsy azo andatsahan-draha, fa any amin'ny doany izay ao Ambohidranomo any no mitady sorona fandatsahan-draha, fa tena fady eto dia ny fandatsahan-draha, na dia akoho kely raikiray aza na solitra na ny voalavo dia tsy avelan'ny Mason'Maria halatsan-draha eto amin'ity toerana ity, fa ho loza ho an'izay olona manao an'izany. Na tsy miatra eto aza ny loza dia hiatra any amin'ny taranany any aoriana any. Saotra indrindra tompoko, Mason'Maria hitahirareo mahasoa fahasoavana finoanareo ny avoazanareo. Saotra indrindra.